Ry havana malala, ity no alady karimy fahatelo amin'ny alady 12 martsa 2024. Itombo amintsika ane fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Vavaka sika. De raha sy misaotra anao zay ray eo fa tonga amin'ity alady faharoa amin'ny volana martsa 12 martsa 2024 ity. Ray eo mangitahitanao ny fanahinay. Vonkisy zavatra eo avy amin'ny teninao zay mahazonay manolo tena ho anao hatrany sy mahatonga anay koa mandiny tena amin'izao androny fifadikana izao. Tia miteny iny ianao Tompo mahafolikely zay mpaminao sotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity alady karimy fahatelo ny 12 martsa 2024 ity dia filazantsara Luka 10 andiny fadimy roapolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo. Luka 10 andiny fadimy roapolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpahilalana anankiray nitsara naka fanahin'i Jesosy hoe mpampianatra, inona no ataoko handovaako fiainana manakizay? Ary izy taminy, inona no voasoratra amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Ary izy namalaka nanao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy zany teo velona ianao. Fa izy ta namarina ny tenany ka nanao taminy Jesosy hoe izary namako. Jesosy namalaka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azony jilahy dia nindahy ny lambany sady nikapony izy dia nilozany rehefa sady maty. Ary sendra nisy mpitsolona anankiray nidina tamin'izany lalàna izany ary nahita an-dralehilahy izy tena andalo azy. Toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy rehefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny naleny ka tonga teo aminy ary noho nahita azy teo nendry dia nanatony izy ka nofezy ny feriny sady nasiny dililo tsy divay dia nampitaingeniny tamin'ny boibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nitsapony. Ary noho ny ampitsiny dia naka-Denaria Samaria naka-Denaria roa izy ka nomeny ny tompony tranom-bahiny sady no tamin'ny tsapo izy ary na ohatrinona no laninao loatra ny rehetra dia oneriko rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo lahy no nataonao naman'ilay vilahy? Ary izy lay nianatra azy dia ho Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Izary ny namako. Jesosy dia nanontaniany ity mpahilalana anankiray ity hoe inona nataony handovana fiainana manakizay. Tena sain'i Jesosy miverinao amin'ny soratra masina izy. Hoana namakianao amin'ny soratra masina? Dia tena mpahilalana tokoa ty mpahay soratra masina ity satria aina mitinao ny soratra masina manontolo tamin'ny teny anankiroa ihany dia izao: tiavan'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Ary mitovy amin'izany ihany koa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy nisalasala Jesosy fa raha manao izany ianao dia ho velona. Ka niteneny tsara ty mpahilalana ity hoe manaovy ianao an'izany dia ho velona ianao. Fanontaniana napetra amin'izay hoe izary ny namako, izary ny namako. Tena nanao ity ohatra ity Jesosy nisy lehilahy anankiray izay azony jilahy dia tena nataony saika maty mihitsy. Nalainy ny entana, angatrainy na ninona, nefa dia nandalo ny mpisorona mpitondra fivavahana. Nandalo koa ny levita tompona andraikitra ny fivavahana, tsisy nikarakara. Fa le lehilahy Samaritana rery ihany no nikarakara. Zay hoe Samaritana tsara fanahy. So ihany fa misy Samaritana tsara fanahy nisahirana nikarakara ny tsabo. Ary voatery tsy maintsy mandeha moa izy dia napetrany tao amin'ilay mpitsabo hoe tsaboy izy. Na ohatrina ny laninao toa meo akizany. Ry havana malala,
Rana koa ianao tahaka nyity samaritana tsara fanahy. Andeka manova toy izany. Zany mantsy ny tena olona mahijery namana. Inona ny namana? Zay kapa-voazana rehetrarehetra dia atao hoe namana avokoa. Ananako sy anananao adity reny kapa-voazana reny. Tsy mora manao an'izany raha tsy fitiavana dia le Jesosy Kristy izay ao anaty sy ao anatinao no aniraka sy anirekanao miasa ho an'ireny olona mila vonjy reny tsy amerina reny olona mila vonjy reny ho amin'ny fahavelomana. Fa rehefa manome fahavelomana olona tahaka izany ianao dia lazain'Andriamanitra fa ataony velona tahaka azy. Izany tokoa moa nataony Jesosy namonjy antsika zay maty eo amin'ny foatany izy. Tena melona antsika nay izy hambanana antsika foana. Raha koa zasy ianao mahitona fahavelomana amin'ny fananana amin'ny Jesosy, ny ananana fiainana dia ny fiainana tena mihitsy na fiainana manakizay. Amen. Dia raha sy misotranao zay raha eo fa tsy avenanao itelomeko zay fa hijery akaiky ireo olona kapa-voazana sy ao anatin'ny fijaliana sy fahafatesana fahoriana izana nafaka azy amin'izany tena fahafatesana izany. Tsy misy afa-tsy anao Jesosy zay antoko ny ananana fiainana dia fiainana bibikely. Dia rao zay Jesosy manamara anao eny tonoano eny tsy zaran'ny anaranao satria sy ananan'olona fiainana ny tenenao ary ananan'ny bebe satria aloha ny fiainana ho an'izao tontolo izao. Isika ny ary vavaka be. Ranay zay natao. Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Atao ny sikaponao dia tany takiny ny tany. Menahiny ankasazo anay ary mamenany enikay tahaka namenana izy mety taminay. Iza mitondra ny afakapana fanamfahanay agatsy. Anao ny fanjakana sy ny avin'nata manakizay. Amen. Tanterahany avin'iny amintsika ny zao todrano tinonina amina ray zanaka fanamasina zao mifalia manakariva amin'ny tompo izao nay mifalia oko fantatra nareo ny fambia akaiky ny tompo ary oko fantatry ny lareta amin'ny fandeferanareo aza manana inona voaka ny fivavahana sy fonana mba misorana noentinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra zay mety ho fahalalana rehetra iaho fanareo sy ny hevitra ny Kristy Jesosy. Matoky izay ny antonareo sady izy amin'ny alefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.